Rehefa nakatona nanomboka ny fiafaran'ny taona teo, taorian'ny fitanterana izany teto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV FM sy ny fandarana manokana momba ny fitrandrana volamena ataon'ny orinasa Maclesim Giana. Niverina nitrandraka indray izy ireo raha ny fanazavan'ny mponina. Ny faefatra amin'ny volana Aogositra teo dia nisy polisy de mine taty nilaza fa anokatan'ny carrière efa midy. Nefa rehefa nizorena le ordre de démission, de contrôle, constatation, évacuation et répression des infractions minières no misy tao. De ny 6 Aogositra nefa de niverina niasa indray ireo sinoa ary ny 11 Aogositra de nisy SBOka tena namaivay be ka nanataka an'le câble an'le machine an'le sinoa. Dia nijanona niasa izy ireo tagnaty indray andro fa ny 12 ny volana Aogositra nefa dia niverina niasa indray ireo sinoa. Ka iansoana anareo olobe ny firenena mba entina isoroka ny olana mety hitranga. Marina fa sy mbola nisy fotoana nanekeny vahoaka na dindray mandeha tamin'ireo dingana maro natao taty an-toerana toy ny hoe consultation publique sy ny sisa. District aloha i commune aloha sy eto an-toerana ny ben'ny tanàna fa asa manao vakancy any velany any fa sy fantatry eto aloha eto am'izao. De ny district moa zany izy anisany nanao signé le ordre de démission nentin'ireo police de mine taty. Niverina naloto ihany koa ny rano raha ny fanazavan'ireo mponina hatrany taoriana izao fiverena ny fitrandrana izao. Avy eo de simba koa zany le fambolen'ny olona magnamorogny rano, ny rano maloto. Tsy le rano maloto zany machine miasa de maloto be rano satria machine roy zao miasa ty sy mandry amin'ny alina izay vahoaka magnakaiky egny. Miasa alina zany le machine de mikodadakodadaka be zany le vato avy agny. Andrasana ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany manoloana ity tranga ity. Raha ny zava-misy manararoatra ny toe-dram-pirenena misy ankehitriny ireo vahiny mpitrandraka ka manohitra ny asany noho ny tsy fananana taratasy ara-dalàna fa ihany koa ny tsy fanajana ny zon'olombelona.